Androany zoma fa 13 ny volana febroary 2024 dia miarabantsika mianakavy manaraka ity fandarina miara-manonja zay miaingy avy aty amin'ny foibe ny MBS fahitalavitra sy radio ity ary fiara-miasa amin'ny radio Mada Yankio zay raisitsika eo amin'ny alavan'ny onjapeo 100 teboka 8 misaotra ny namana teknisiana zay taria ny faly ao ambadika ao sy ireo mpiara-miasa mitahaka ny ry Onja, ry Joso, ry Lalaina, ry Tanjona sy ry Tsiky izay anisan'ny teknisiana mianatra raha ihany koa eto amin'ny onjapeo sy ny fahitalavitra MBS. Reo namana marobe any ambony any zay miezaka zany mampita ny sary sy ny feo miara-dalana amintsika isan'andro dia manasanao anaraka amin'ny fandarana zay arahantsika mivatana amin'ny radio sy ny onjapeo mazava ho azy moa ny onjapeo sy ny fahitalavitra ary ny tambazotra sosialy inona moa zany fa ny Facebook sy ny YouTube izany endrikendriky ny fandarantsika rehefa avy eo tsika dia andray vahiny le matora fidy zay anisan'ireo malagasy mpanaraka ny raharaham-pirenena ary mpivezivezy any ambanivohitra rehetra any zay manao ny fanangonam-baovao ary manao ny fanentanana arak'izay tandrifiny amin'ny maha-olom-pirenena tompona andraikitra azy iaraka amintsika io ngara fidy rehefa avy eo fa omaly moa tsika zany nanao fandaminana dia ny solombavamboaka ny Madagasikara Todisandriamampandry niaraka tamintsika omaly alakamisy fa amin'ity zoma ity zany tsika dia ny solombavamboaka ny Madagasikara Mambra Benrina no iaraka amintsika fandaminana zany rehetrarehetra zany ka rehefa avy eo zany dia hivahiny ny député de Madagasikara Mambra Benrina zay questeur amin'ny Assemblée nationale sady anisan'ireo mpitarika ihany koa eny Ambohidratrimo anatin'izany antoko izany fa andeloa hanao ny fizaram-baovao zay efa fantatsika moa zany nivon'ny vaovao rehetrarehetra hatramin'ny omaly dia ny fisamborona n'Andriamatoa Noël Rakotorasoa zay mitarika eo nivon'ny antenimera ny Ray aman-dreny sy ny foky eto Madagasikara. Raha fampatsahivana kely dia taorina ny valandresako amin'ny mpanangazety nataony teny Mahamasina no nisamborana azy ary dia mikasika indrindra ny hoe fanadiovana ny Madagasikara zay programma kasain'ireo eo anivon'ny antenimera ny Ray aman-dreny sy ny foky eto Madagasikara ho tanterahana raha pito sabotsy izy io eo amin'ny kianjan'ny Mahamasina eo amin'ny Vatomasina hatreto aloha zany mbola tsy manana ny loharam-baovao ofisialy sika ny amin'ny hoe ho raikitra sa tsy ho raikitra ny rahapitso fa mbola eo am-piandrasana ny amin'izay mety ho fandaharam-potoana ny rahapitso isika menakavy zany raha toa ka ho raikitra dia inona ny zavatra hitranga raha tsy raikitra dia manahoana sy manahoana ny fandaminana ny amin'izany rehetrarehetra izany fa ny lohany aloha zany mpitarika no tratran'izay hoe fandraisana fisamborana teo anivon'ny mpitandro ny filaminana zay manahirana ihany ity resaka kisambosambotra ity manahirana ity resaka hoe demokrasia sy ny fahalalahany eto Madagasikara ity de fantany mipetraka ny amin'ny hoe inona no heloky ny Ray aman-dreny amin'ny anadio Madagasikara sa ny fanambarana ny sesisesy nataony sa ny fanaterana taratasy teny amin'ny ACC sy teny amin'ny mahasovoan'ny firenena frantsay zay nataon'izy ireo ve sa anton-javatra hafa mihitsy no mahatonga an'izay fakana sy fitondrana an'Andriamatoa Rakotorasoa Noël izay fa manomboka zany zao ny kilalao eto Madagasikara amin'ny alalan'izay hoe fanampenam-bava amin'izay te hietsika zay tsy nagaga ho an'ny régime Andriamatoa Iany Rajoelina zany rehetrarehetra izany satria saika taona ahafantarana azy zany ny amin'ny hoe tsisy demokrasia tsisy fahalalahana ao Madagasikara ko tsika moa hatramin'izao ety anivon'ny MBS dia tsy tafaverina eo anatin'ilay bouquet satellite mba hahafahan'ny rehetra manaraka amin'ny vaovao amin'ny Canal Plus amin'ny Star Times sy amin'ny alalan'ny parabole de tsy afaka efa 3 taona lasa zay de tsy tafaverina tsika zany satria zay moa nyendriky ny fahalalahana teny fanjakana ajoro manahirana azy ny ahafantarany vahoaka ny vaovao marina manahirana azy mahita olona mijoro na olon-tsotra io na mpitarika fikambanina io na avy amin'ny fiarahamonim-pirenena io na ihany koa avy amin'ny vondrona antoko politika maro samihafa de sarotra zany maneho fanehoan-kevitra eto Madagasikara ary efa nantrama ny antoko tiako Madagasikara izany na tamin'ny alalan'ny fankalazana ny 20 taona na tamin'ny
alalan'ny congrès syparitra ary efa nataon'ny antokotiko Madagasikara ihany koa zany na tamin'ny alalan'ny fankalazana ny tsingeritaona na aterahana Andriamatoa Marc-Ravalomanina na filopitarika an'izany antoko zany ara de sarotra ho isika zany ka ahoana no ahafahana mama izao olana politika satria raisitsika olana politika zany ray volana mahery zay hitatanana ny firenena zay ataorina n'lay investiture zany ary nitsangana ny gouvernementa no ahitana n'reny trangan-javatra ireny zay sehoa omaly alakamisy faharoa amby roapolo ny volana febroary zay hitatsika izay ny fanalavana sy ny hoe fitaritaritana eny amin'ny fitsarana ihany koa de efa tranganisy tamin'ny ngambola rajona tamin'ny Lola Rasomaro ary nga Roly Mercia hita daholo zany rehetrarehetra zany manomboka mafana zany tontolo politika eto Madagasikara ka akoatrin'ny fanovanana am'ireo fanenjehana raha politika maro samihafa dia efa manomboka zany ny akisambosambotra am'ireo zay rehetra maneho heviny indrindra ka mety manohitoana am'izay hoe mikasika ny fanjakana izay ny zavatra rehetra moa zany zay mitranga eto amin'ny firenena dia adika daholo hoe fanohitoinana anatiny ary adikany amin'ny hoe fikonokononana fanonganam-panjakana sisisa maro be nefa nitranga ny seho nandritry ny 5 taona lasa tamin'ny mandat voalohany teo iny fa manomboka iainana indray zany izay endriky ny demokrasia sy ny fahalalana izay am'izao fotoana izao rehefa manana vaovaotsika ofisialy dia ezaka ihany tatitra am'ty androany ity fa efa vonina aloha zany vahintsika ambarako ia fa ny fandaminana dia omalitsika no nanaraka ny solombamboaka Totsoandriamampandry fa androany ray sika zany dia ny solombamboaka ny Madagasikara voafidy tetsy amin'ny disika Nambodratrimo Mamorapendrina no iara-dalana amintsika zany eny ary Andriamatoa Rafidy miarabanao aloha ary everina fa manakambara ianao matoa tonga somatsara eto amin'ny fandarina miara-manonja eto amin'ny MPS eny ary de miarabanao koa namana faniry miaraba ny teknisiana rehetra zay fa voatononao teo ary miaraba ihany teo ny mpanaraka an'izao fandarana izao raha miresaka sy mahita ny endrik'Andriamatoa Rafidy aloha zany de eo amin'ny tontolon'ny asa fa iny tsy de resaka am'izay tsika zany fa eo amin'ny tontolon'ny fiainana kabeany manokana mihitsy ny resantsika mino fa rehefa mijeranao somary efa fotsy volo ihany ianao fa nahita ny vaovao ny tranga omaly alakamisy samy miandriandritsika ny androany zoma inona daholo ny zavatra andeha ny fisamborana ny lay pitarika eo anivon'ny antenimera ny ray aman-dreny sy mifoky eto Madagasikara mba manakambara ihany ve aloha ianao alohan'ny tena ahafahantsika miadevitra raha-pirenena sy raha ara-tsosialy eny manakambara tokoa ny tena satria olo-pirenena namana faniry na eny tokoa ny tena satria tsy nahita mivatana aloha fa na eno tamin'ny aina aman-jery ary ny fahitako azy zany de ohatrany somary mampalahelo ihany raha hoe olona tsaiko manao voalandresaka ao am-panagazety raha izay no enony tamin'ny aina aman-jery no nanaovana fisamborana tsaiko io zany hoe mety ova olona hitondratsika ho any amin'ny fampandrosoana sa fanapepona ny olona tsy ampiseho ny heviny hoentiny anatsarana nyty firenena iombonany ity ka de eto aloha zany de milaza hoe malahelo raha izany zavatra zany no miatra amin'ny piraitanindrazany ya eny ary rehefa fampiresadresaka tsika mianaka atao ambadika atao de tehiten'ny zava-misy aina ny vahoaka ny ambanivohatra ianao ity fandarantsika ity moa zany de niezahana mihitsy mba hoe halalaka ho an'ny rehetra ny faneho-kevitra ary hitantara ny zava-misy ao anatin'ny vanim-potoana ny fahavaratra tsika zao ianao milaza fa tany amin'ny mifaritra vakina karatra iny raha miresaka faritra vakina karatra rehefa tonga aty Tsirabe faharoa aty de fa mikolay rehetra amin'ny faharatsy ny lala ampoma ny makany ambano akoatran'izay ny any amin'ny faritra rehetrarehetra any ambany vohatra be tafo sy ny karazany any tena mikolay ny vahoaka inona ny azonao resahana zany raha ohatra ka hoe tonga de hitsitsika ohatran'izay le fanontaniana Rafidy eny misaotra anao ny fanontaniana faniry maro tokoa ny zavatra tsara ho lazay na ro tsara ko fantatry ny piraitanindrazana satria raha ny resaka lalana fotsiny aloha de tena mafy ny vokatra zany any ambany vohatra tsy mivoaka
amidy mora lo azany akamarony aveo koa le zavatra ilaina tsotsomaitso oentina ho amin'ny vahoakany ambanivohatra tsy tafiditra de vidina lafo tiako tenenina zany hoe tena sahirana ny vahoaka na izany na tsy zany nefa za zany mahita fa miasa ny vahoaka ary tena miasa mifofotra ao aza moa sasany miteny hoe zay eto zao miasa fa tsy fantatra hoe efa misy mitilitily any ko hoe efa miasa mamboloana ko reny tindro tenenina amizay zany hoe le mpangalatra pakanen'ny olona any moa zany efa ain'ny olona fa tsy na izany aza tsy mandaraka elombiany moa ny vahoaka amin'ny akapobeny eo koa tsy fandripahalemana arak'izay tenentsy ho avy any rehefa aveo am'le tsy fandripahalemana fa mety manitikitika ny sain'ny mpanara-baovao atsika zany zao de hoe taizany nandehananao de manahoana lay endriky le lalana satria rehefa mijery amin'ny tambajotra sosialy sy ny serasera ataon'ny gouverner any amin'ny faritra vakina karatra de tena hoe miasa mafy tena manao le fanjakana aleo aloha zany mba tantarany Rafity. Ny toerana naleoko aloha zany de faritra Tsirabe faharoa amin'ny tapany avaratra andrefana diny amin'ny tapany atsimotsimony district ny Faratsiny commune Vinanony commune na Betafo reo zany no faritra andrefana avaratra andrefan'ny commune Betafo reo mako zany mifanile de tam'ireo zany somary nandanina fotoana mifaneraserana tamin'ny vahoaka fa ny lalana de tena hitanao hoe tena raha teny hoe tsy fanao anao ohatra ny tafahotra ihany nefa tena zay mahitsy ny mahalaza azy fa tena sarety aza sahirana tomobile zany moa ohatra zao raha itsika zao farimena mamatsy amin'ny Betafo amin'ny resaka charbon any amin'ny farimena zany ko zany tena mpambolom-poma fa tena ratsy ny lalana tena ratsy misy aza mandry an-dalana eritreretan'izany zany mety ho vidiny any amin'ny toerana hivarotra anazy satria tsy maintsy aloha sarany lafo zay zany aloha amin'ny akapobeny lalana zany tena ratsy amin'ny akapobeny fa tsisy mba hoe timba ho tsaratsara Atsirabe ambany zany koa Laribe Nandrakotavaka tena ratsy makany Androkavato tena ratsy le ratsy ve mamotaka fotsiny sa misy lavaka sa inona le fomba hitenenanao azy eny ny ratsy moa zany de ny andro fa avaratra ao mifotaka na toika hoe tsisy aza mifotaka fa maina lavaka indray mandimby azy eo inona zany ny afaka mandehany tsy maintsy ny camion ve tsy camion aza sahirana camion de sarety ko aza de fa sahirana sarety moa de fa ifanakonan'ny olona atosika miara-manosika amin'ny laroa fa camion sahirana ihany ko sahirana tena sahirana de ome ohatra raha lalana tsy fantako hoe firy kilometatra eo amin'ny adiny firy no angalana azy na hoe misy mandry an-dalana ve raha raisitsika zao ny avy eo Tsirabe makao ambany aloha lalana tokony eo amin'ny adiny 3 raha atao hoe mba carrossable ihany izy fa raha izao zany tsy afaka fa mandry an-dalana tsy azo ale mihitsy azy iza nandalo tany efa elaela azo lazaina tamin'ny andro ny filomarika Ravalomanana tena tomobile kely ny fiara madinika ny entina hitany fa tonga somatsara am'izao fotoana zao zany tsy possible atsony tsy possible atsony zany fa raha miteny an'izany raha miteny an'izany moa tokony hoe mampitovy ny lakana manjahatra fa zao zany tena zany teny hoe sarety aza sahirana sarety camion zany nisy pelerinage zao tao Farimena tamin'ny maitany teo maitany avy aty ambany makava aty Tsirabe mandalo an'ambany mandalo ana Laribe tsy afaka Betafo zany mba accessible kokoa de maitany io zany mba ohatrohatran'izay fa zao zany tena ratsy ny lalana tena ratsy ia dikan'izay tsy tafavoaka le vokatra ary raha tafavoaka le vokatra aza dia amin'ny vidiny tena tsisy dikany satria lasa manampitamby lay transporteur na lay collecteur mividy an'le vokatra zany azonao resahany ohatran'izay ve inona zay mihitsy rehefa ratsy zany ny lalana de le vokatra aloha zany amidy mora sara aza misy mpividy satria tsy afaka inona daholo le vokatra reo vokatra any zao ny am'izao ovy vomanga poma zany no vokatra miakatra am'izao fahavaratra zao amina taonina maro ve izy reo Rafity taonina mihitsy reo charbon indrindraindrindra mazava ho azy zany fa rehefa tsy tonga mpividy tsisy mifaninana de fa zay tonga mividy eo de fa zay tiany hividianana azy ny olona koa zany tsisy afa-tsy io tsisy anoarana de fa alefa rehefa ho vola aloha satria ho lo zany ny zavatra iainana aveo koa ny zavatra ilaina any avy any andrenivohitra zany makany amin'ny toerana ratsy lalana vidina lafo ohatra ny sira
pétrole, siramamy, kojakoja ilaina tsy misy any ambanivohitra, zavatra ilaina avy any andrenivohitra zany, anisan'izany reo zavatra zezibaza koa zany de tena lafo tsy lahitra vidina mikaikaiky ny olona. Zany vao vidy lafo any amin'le toerana isolé, inona moa zany filaza azy, toerana enclavé, tsy tonga ny lalany. Ianao ny ala tany zany situation farany no hitanao am'izany rehetrarehetra izany manahoana ny vidim-bary sy ny rehetrarehetra zany am'izao fotoana zao? Vidim-bary zany aloha am'izao any mbola azo lazaina hoe lafo. Faritry Betafy manodidina Betafy izy any am'izao efa fararano, efa mamboly fanorony azy, fa somary limité ihany, voafetra ihany zany le toerana tongavan'le vary, fa any zao mbola any amin'ny ambanivohitra zao mbola vidina 700 ny kapoaka. Mbola vidina 700 ny kapoaka lafo. Nefa ny olona ndray andro any mikarama 500 sy 3 arivo. 500 sy 3 arivo saraka tsara io? Saraka tsara, fa azo voalazanao tsara. Ny vary nefa kapoaka ray 700? Zay mahitsy zany io zay mahaton'ny olona hoe tsika zany am'izao mikarama ndray andro ividianana vary 1 kilao. Firy mianaka tsika anao an-trano, maraina mihinana 2 kapoaka, atoandro 2 sy tapany satria atoandro mba miasa, hariva indray 2 kapoaka, zay ny 2 kilao. Fa manana anjara tsika zany, tokony ahatonga saina mihitsy zany zao zavatra zao, fa tsy hoe ho sarotra ny fiainana na tsisy azo atao tsony, tsy atenana zavatra tsony zay olona hitondra. Sanatria hoe zany tsika dia amon'ny taranaka, aleo tsy miteraka tsony, zany mahitsy ny teneniko amin'ny olona, tsy mila miteraka tsony tsika raha mpijaly taranaka. Ty anontany manahoana le tsy fandriam-pahalemana, inona zavatra azonao resahana amin'ny zavatra iainana any? Tsy fandriam-pahalemana tena manjaka, hatramin'ny alatromby, alatra kisoa, alatra akoho, alatra vilany sy angady any atokantrano, zany ny zavatra misy. Teo zao tamin'ny commune anankiray atao hoe Ambatondriolahy, satria somary naharitraritra fa isan-kerinandro tamin'ny farany taona eo misy alatromby foana, ary de ny matetika aloha zany de tsy azo le omby, fa de raha very miasa rôla zany ianao, efa very ny atapitrisany aloha, ianao koa tsy afaka hiasa satria ireo no manampy anao, tsy azo zezika tsony ko anao satria ny tainomby ilaina. Tsy manjaka zany any tsy fandriam-pahalemana, tsy ahitana vahaolana aloha hatramin'izao. Ay zany isan'ny mampiravoravo tanana ny olo koa amin'ny lafiny anankiray, nefa araka na izany ihany fanentana ihany olo aleo tsika miasa ihany isy ho angalariny, rehefa samy tsy miasa ne tsika de samy ho lasa mpangalatra, ifamono an-trano. Eny ara, ianao moa mpandehandeha araka ny nambarako teo, satria androany moa tena safidy mihitsy hoe ndao ranga androany no akarina mihitsy Andriamatoa Rafity, satria fa elaela ianao no niantsony amin'ny hoe aloha mba hitantara ny zava-misy de ho atsika mpanaraka ny fandarana, tsika miresaka ny zava-misy fiaina ny firenena amin'ny sokady sy tandrify sy ny sehatra marobe. De androany zany feo any ambanivohitra mihitsy no entintsika zany mba ho tsapatsika hoe zao ny zavatra misy iainan'ireo vahoaka any Tsah zany. Andriamatoa Rafity, maharaka ny zava-misy amin'ny fiainan'ny firenena ary veny any ambanivohitra, sady hoe misy délestage any, jiro pétrole ny any, radio kely amin'ny batterie na panneau solaire ny any, de ohatrin'ny hoe verivery, sa tena maharaka ny any maharaka ny any. Andriamatoa Faniry ny tenenako an'izany tamin'ireny fifidianana filohan'ny repoblika reny zany, de nandeha ny anina tateo hoe tsika tsy mandray anjara amin'ny fifidianana, fa de tena narahan'ny olona la letra zany io, tena tsy nifidy ny olona, dikan'izany ny fehiny zany maharaka vaovao ny olona ny raha-pirenena. Ka diso zany atsika ty andrenivohitra miteny hoe reo tambanivohitra reo azo ambakambakaina reo tsy azafady, fa tsy zany ny tena izy, indrindra ty resaka miara-manonja ty any ambanivohitra, tena io no arahan'ny olona, maharaka ny olona raha vaovao ka raha-pirenena tena voara arany ala letra mihitsy. Tiako hanamarinana an'izany zany araka ny teniko hoe ny tetitety commune maromaro fa ny fifidianana aloha zany de fa zay, taux de participation zany teo amin'ny 20% teo. Firy? Teo amin'ny 20% teo amin'ny dikan'izay zany taux d'abstention 20% mazava hoazy. Ianao ve tena afaka nanamarika an'izay hoe nanahoana ny birao mpifidianana, birao fandatsaham-bady, tena betsaka olona ve tamin'ny fifidianana filoham-pirenena iny? Tsy be olona fa de ho tonga amin'ny manko tsika fa nisy fivoriana mahitsy tamin'le 4 février
zay olazaiko eto hoe nanaona zany le action'ny olona ny olona mahitsy zany ny teny nanaona ny fifidianana taty zay tsisy mifidy fa ahoanareo tsy mifidy nisy ihany aloha no mifidy zany fa ny akamarona arak'izay hoe taux d'abstention zany 80%. Zany anamarina anaporofona amitsika fa maharaka ny vaovao ny olona ary tsy mionono ny olona na deo aza le sasany hoe mieritseritsy manabado ny tambanivohitra indrindraindrindra tsy ho azonao am'zany zany ny olona zany nanaporofona azy hoe maharaka ny zava-misy ny vahoaka any ambanivohitra. Eny de toizina izy ny am'le hoe misy zavatra tianao resana tamin'ny vao tonga tao Antsirabe aloha zany de efa tao Antsirabe renivohitra efa niteny nitety fokotany teo zany nandehanako anisan'izany fiadanana tsy mitsehana ivory ny zavatra misy teo zany de maka an'le fiche de recensement reny ny olona de hoe ty andoavana vola de ohatrinona ho zany no aloha am'ty de hoe andoavana efajato ty fanaovana photocopie an'le fiche de recensement tao ivorindray arivo za zany manentana ny olona hoe tokony tsy mando vola hoa fa teneno le olona de ny olona koa zany amin'ny lafiny anankiray io ve ny famalina azy fa mena azy ny arivo satria par foyer tsy de hoe resaka zay tsy le volany eo a mampalahelo atsika fa raha olona tsy manam-bola zany de tsy afaka hisoratra anarana atsona am'izao azy izy nohanina aloha mamaika azy fa mbola mialatsiny amin'ny teny hoe mbola tsy zay aloha zany amin'le olona raha tsy somary nisy ihany moa fanentanana fa de tonga ny soratra anarana ihany ny olona ary teo zany somary nisy fijerevana tavan'olona ihany satria nisy tsy nangalana vola ihany de fa mahafantatra ny olona hoe tiane zavatra anjara amin'ny fanjakana ty fa ty atao fotsiny tamin'ny zay zany teo Antsirabe renivohitra de nidina somary lavidavitra tany amin'le commune Anambatondrola zany tao any somary tavela elaela de namory fokon'olona ny fokotany tao tamin'ny 4 février zavatra nahatsikaiky zany de ny milaza azo solo tenany seni no mijoro eo hoe andraisana fepetra zay tsy mifidy de le milaza azo solo tenany seni koa manao akanjo volomboasary zany hoe mitanily izy zany tsaiko hoe tsy fantany ve zany le asany hoe inona moa zany tena asan'le seni sa nahazo baiko izy hoe tsika manao an'izao za moa zany ny teny taminy fa ahoana moa zany andraisanareo fepetra ny olona tsy mifidy zoany eny tsy mifidy nareo atsy tokony tsy anjaran'ny seni no miteny an'izany nareo koa tokony tsy mijoro ety amin'ny asan'ny mpanantanteraka ty fa ty ane raha politika nahoana koa nareo manao nytony akanjo volomboasary tony zany hoa de efa tsy mety mandika ny lalàna anaovana antso avy zany ho an'izay tompony andraikitra hoe tokony andrainy andraikitra am'izany fa tena tsy mety tena mandika lalàna zany mandika lalàna zany ohatrohatran'izay zany de rehefa voezy moa ohatrany somary miparitaka zany le feo hoe tena nisy olona tonga zany nanatona hoe tena nahazo lesona tany amin'ny rafidy ry zalahy de mibitsy olona tsy fantatry fa olona miara-mivory eo mibitsibitsy hoe tena tsy mety ny nataotsika aka tsy mety ho aka nareo satria le zalahy a manararoatra fahefana tsy tandrifiny nefa fantany hoe tsy mahafantatra ve le olona de tena oroorona am'izany hoe andraisana fepetra dinina zany anao taratasany amin'ny fokotany zany de angalana vola anao taratasany amin'ny commune de angalana vola ohatrohatran'izany zany ny zavatra de milefitra le vahoaka satria tratran'izany tsy mahafantatra fa rehefa natao an'izay zany le vahoaka tonga saina hoe ay zany misy zavatra tokony ho fantatritsika tokony ho zoatsika fa hitsakitsahandry zalahy reo fa manararoatra atsika ireo mazoto fidiany ve ny olona ve raha ianao le miresadresaka any am'le fifidianana ho avy io ty zany zao le tena hoe ilaina mahafantatra an'izany any tsara fipetraka le fanontanianao faniry satria anisan'ny nanentana ny olona mihitsy a zany hoe zao zany teneny toetsika vahoaka aho a matotsika tonga am'izao toerana zao hoe tena fahatrana lalina zao mikiara-madimanjato sy 3 arivo ianao nefa vidy vary 700 ndraiky apoka misy andraikitra tsy vitatsika koa amin'ny maha olo-pirenena atsika inona le andraikitra zao atsony isika hisoratra anarana any amin'nisy typividianana mbola misy mimanda misy tsy tonga fa io tsy mampigadra io tsy mampigadraka fa inona mivoka mizaka mivokany ianao am'izao fahalafosany fiainana izao voasoratra zay voasoratra any ko tsy tonga mandray anjara ny fifidianana na mandeha mifidy any fa mivarotra safidy amin'ny kafe sy mofo de tiany anay nofidiana fa tsy mijery ny apitso
fa firenena zany tsy maintsy misy mipitondra fa tsy ho fanjakam-baroa iza no mpitondra tsy maintsy mimpanao politika ary reo mpanao politika mijoro reo tsoratsy raitrany reo fa misy azo eteheranareo aloha zany tsika tokony mba ho tonga saina mifanetana am'izay zany nyteneniko hoe alao tsika mifanetana am'izay fa manana anjara ndraiky tsika am'izao fahatrana lalina tena mangitsokitroka zao nanosaka nohanina tsy misy ny ankizy tsy mianatra ianao zany tsy voatsy nikara-mamanao sarakatsady efa tsisy hohanina dikan'izany tsy afaka anao tsony ianao de miletika ihany ao miditra mahazo vahanao atokantrano ny fahatrana ny anampiko an'izay koa zany eo amin'ny bokon'omby tam'izay vao resaka tokoa ny resaka bokon'omby hoe zay olona fanavaozana ny bokon'omby hoe zay tsy mahavita trano fahafiry teny da fahafiry avril izy zay a de tsy mahazo mivarotr'omby de memenina mony olona hoe nivarotana ny omby ane noho ny fahasairanany ho an'izay mbola manana fa nefa lasa mpangalatra moa de fa mionona tsy fidiny ka io koa zany somary manararoatra ihany koa zany eo amin'ny mpitondra ny amin'ny resaka bokon'omby anisan'izany mialatsiny any zandary mozondreo zany a makavola koa rehefa manao sony ivarotr'omby ianao de makavola délégué moa indrindraindrindra vétérinaire ohatrohatran'izany ny zavatra misy any zany raha ivarotr'omby zany eo de falavalatsy ny lany any ny 10 alina ny 9 alina nefa ianao mivarotr'omby noho ny fahasairanana ohatrohatran'izay namana faniry amin'ny ankapobeny zany aloha ny zavatra misy fa vonina ny olona ifidy io zany teniko hoe ty zany tsy azo anaovana tsiramina fa miakina manaina ty fifidianana anankiray ty ary ny olona hofidiana ty olona fantatry eny amin'ny fiarahamonina ne tsika ve de andeha fahita fa olona tsy azo antoka eo amin'ny fiarahamonina ny beny tanàna solombavam-bahoaka nanaona zao ny solombavam-bahoaka tatsika taty iny zao ny lalana natao nefa napetraka ny afisazy taloha valy volana ny anaovana azy zao tsika fokon'olona ndray no asaina manao azy fa tsy vita ny lalana zao ny ainatsika nisy apahana solombavam-bahoaka ny teny an'izay angatany ny gouverneur sa tonga tany mihitsy ny gouverneur hoe atao mahitsy ny lalana ho atao ty lalana ty tonga atao mahitsy ny gouverneur atao amin'le commune ambatony tiola io tamin'ny volana septambra ho atao ty lalana ty le ampanao dafisage tary zany hoe valy volana zao tsy vita le lalana fokon'olona ndray no tsaiko terena etanina moa zany etanina sady terena ihany zany hoe zay tsy manao de mandodina io ndray no ampanaovana an'le lalana vola lany fahafantarako azy zany lany ny vola matoany hoe efa mipetraka ny afisazy efa vonina ny vola ohatran'izay zany zava-dehibe ny afahana aloha zany mitantara ny fiainan'ny olona ny ambanivohatra zay ihany koa mba anisany anjara brika hoentiny ty fandarany ty zany amina hoe ndao fa entina feo an'ireo tatsà ny ambanivohatra any am'izao fotoana izao ianao ve mbola mahita monsieur Ravidy fa mbola manana fanantenana ihany le tatsà malagasy any am'izay toerana marobe ny lalovanao iny faritra vakina karatra iny sady efa miravoravo tanana manoloana n'le fiainana am'izao fotoana zao manana fanantenana izy namana faniry manana fanantenana izy satria fanantenana am'le fanjakana ve le fanentanana iny aloha le satsika am'ty Madagasikara ty mba ty Madagasikara ty zany manana fanantenana ny olona fa io zany ny azavaiko hoe raha am'izao aloha tsika de tsisy fanantenana fa araka ny tenito hoe mila andraikitra tsika mila ny andraikitra avy amintsika olom-pirenena satria tsika ny tompon'ny fahefana fa reo mpindrana ampindraminareo mandritra ny 5 taona na 4 taona fa rehefa tsy mahavita izy mivoalaza ny lalàna de azo ahilika amin'ny lalan'ny fifidianana ka io araka ny fitenin'ny taola aza ny fitenin-drazantsika manao hoe fanambadiana zany lambana koa fa rehefa tonga ny tsy fanarahana misaraka ihany ka ty efa voafetra fa zao nitondrany rehefa tsy mety izy de sorona de ray zany ozy manana fanentanany tsika mahaiza mifitry fa za matika any kely ohatry ny amalina ka horovotra mmolotra zay zany teneniko amintsika vaoaka hoa mahaiza mifidy fa ny raha tsy hisy tandrotra zany tsy hisy tandrony fa zany fifidianana manakaiky vaoaka zany fatry iza mo rafidy iza mo ranona iza mo ranona na ny solombavam-bahoaka nanaona inona ny vitany taty amintsika tonga taty ve tsika misami zany tsika manadiady mifanentana ihany koa tsika fa aza mionono aza mienoeno mitsahon'ny olona
fa no avy no jerevana fa tsika tsy maintsy manana fanantenana tsika valiko manko fanontaniana hoe manana fanantenana ve ny olona manana fanantenana nio tsaratsara kokoa izy raha ohatra izy mako ny am'ty inona indray moa no andehana ny fity fa zay no anentanana azy fity satria inona no atenana am'izao fanjakana efa fampanantenana bokaty tsisy vita izao tsisy de rehefa mihaino ny fanazava-kevitra ohatry ny namana rafidy ohatr'izay tsika de ohatrany mahitahita sary a-tsaina le tena fiasan-doha ohatrany mahatazatazana ray aman-dreny tanora zanaka mivezivezy ho any an-tsekoly mandeha mitady vola makany an-tsaha sahirana mandroakomby sahirana ihany koa mioty vokatra sy ny sisa mivarotra ny vokatra fa tena ao anatin'le tena efa tena tsy fidiny ao anatin'le tena hoe zara fa mivadika vola ary zara fa miasika ny adidy amanandraikitra kanefa tsy maintsy mijoro satria hoaiza tsy maintsy mikariko am'izay atao zany izay ny mbola hijoroantsika sisitsika atao anatin'nytony fandarantony zay ho ihany le hoe anjara brika ny anjara briketitsika de mitondra n'le feo samy hafa de feo avy any ambany volo zany avy any ambany vohitra zany avy any am'ireny tanàna zay saro-dalana ireny no entitsika miaraka ny namana rafidy zany mba ho fantatry ny aty andrevohatra mba ho fantatry anao mpanaraka io ny amin'ny hoe misy malagasy mitovy amintsika tena sahirana mijaly ary tena mitrongo vohomana kanefa mbola manana fanantenana am'izao tolona ataontsika izao ny maraparana anazy ngamba zokibe rafidy de ny amin'ny hoe misy mihaino vatana fandarantsika any ambany vohatra rehetrarehetra any ataovy ary mifanentanina aloha akoatran'izay fa ditombotra ny diavinao lavitra be tany mihainao fa mihaino antsika zany zao satria misy onjam-peo ny MBS mampita ny vaovao ary misy mijery amin'ny alala ny tambazotra sosialy zany am'izay tsy voalazantsika teo eny ararotona tokoa ny anaovana fanentanana namana faniry satria fotoana ohatran'izao ararotana eto azy zany de manentana atsika mpiray tany-drazana tsy hoe ny tany amina leako ihany fa atsika mpiray tany-drazana sika olo-pirenena manana ny zo ty zany no araka ny lanatsiny moa amin'ny teny frantsay hoe élection vitale décisive déterminante tsy manana zo tsy manana zo anao adisonantsony zany tsika satria sampanana anankiray tsy maintsy idiratsika ny amin'ny fahombiazana ty fifidianana ty ka aoka re tsy ho maty any kely araky ny teny toe maty any kely ohatry ny amalina ka sanatria mbola ho rovotra indray molotra maiza mifidy zareo tsara zay ololeny amin'ny fiarahamonina fa aza mifidifidy fahataly aza mivarotra safidy aza mivarotra fanahy mbola ho avy eny amintsika koa ny nisy mpifidianana afaka andro vitsivitsy zay mbola tsy tafiditra ao amarino ny anaranao ny olona vezo zany azy efa tsy fidiny fa raha mbola manana ny zo anao zay zo maha olona mampiavaka antsika olombelona amin'ny zava-mananaina manana safidy ka de manentana ataovy aton-javatra ary ataovy aton-draha raha mahitsy ny manamarina ny anarana fa ekinda ny fiainanao avy sy ny taranaka mandimby ary ny firenena ny zavatra ho taterahantsika ny fahasivy volana fahasivy amin'ny roapolon'ny volana me aloha zany aloha nefa fantatra io zany fa mametrapetraka ny paikady sy ny fomba fiady moa zany ny mpitarika atsika ary tsika mametraka fa olona manana olo manam-panahy olona manana ny fahindraina manana ny fahaizan'ireo olona reo ary za manokana aloha de metehatra amindreo tsy hitondrantsika ny akady rovinareo sandratra ny vavaladiny lela eny ary misaotranao Andriamato Rafidy makasitraka tanteraka de omendalana ianao mino fa rehefa tonga indray fotoana satria enjana ihany Zangia Rafidy zany tena mandeha tongotra mitety an'izany tanàna marobe distrika ao anatin'ny faritry vakina karatra zany dia zava-dehibe mihitsy zany etona dia etiko ihany ity fanasana ity zany efa nambarako moa omaly tamin'ny fandarantsika efa ambarako indray zany androany ny fifampiarabany ny antoko tiako Madagasikara boribory tany fahadimy zay ho tanterahana etsy amin'ny QG na quartier général ny antoko tiako Madagasikara eny Belera zany raha pitso sabotsy fa 7 ny volana febroary 7 sy roa arivo manomboka amin'ny 10 ora maraina de
entanina zany ny mpiatroka rehetra ao anatiny antoko tiako Madagasikara boribory tany fahadimy mba ho avy eny amin'ny QG Belair anao an'izay fifampiarabana izay tsara ihany manamarika fa ho avy eny zany ny filoha Marka Ravalomanina zay filoha nasionaly mpanorona zany antoko izany dia ho tonga mavitrika foky tamin'ny 7 no mandrafitra ny boribory tany fahadimy mino azy zany fa dia anisany ho avy marobe ny mpiatroka na ho an'ireo mpiatroka teo aloha na mpiatroka ankehitriny na ho an'ny vehivavy na ho an'ny tanora zay misy ratsana daholo zany ao amin'ny boribory tany fahadimy tarihan'ny solomaboka ny Madagasikara Fetra Rahalamozafimbololona tarihan'ireo mpiara-miasa amin'ny ao ihany koa ry Claudis ry namana Frédéric ry Mirana ry Datita sy ny sisa ry président Jacques sy ny rehetrarehetra zany dia ho tonga marobe ry namana Edy any Andray Soroany marobe nge ianareo ao anatin'izany boribory tany fahadimy zany dia inoko fa ho avy amin'izay fanasana izay arak'izay hafatra zay nalefa aty amintsika izay de makasitraka ny rafiditsika zay avy any amin'ny faritra vakina karahatriny rehefa vintety dia tongotra sy tamin'ny alalan'ny fitaovana samihafa na ahafany zany na azo ireny vaovao marobe zarainy tamintsika tato anatin'ny fandarina miara-manozy ireny tao amin'ireo distrika maromaro faritra vakina karatra dia handray avy hatrany isika ny solombamboaka ny Madagasikara voafidy tetsy amin'ny distrika Anambohitra Atrimo de manongela tsofina araka zany isika ao amin'ny distrika Anambohitra Atrimo satria mazava ho azy Andriamatoa Mamy Rabendrina zay voafidy iaho teny amin'izany distrika zany sady questeur eo anivon'ny anteny Meram-Pinina no iaraka amintsika indray zany androany omaly efa nambarako zany fa hoe nisy fandaminana de efa nanaraka tsika omaly ny député Todso zay mahazatra antsika moa rehefa zoma ohatran'izao fa androany zoma indray zany moa député Mamy Rabendrina miaraka amintsika miaraba Andriamatoa solomamoaka miaraba faniry de miaraba antsika rehetra mpiara-miasa amin'ny onjam-peo anankiroa de miaraba ny mpanaraka ny fandarana koa faly miaona mitsika rehetra miaona moa fomba fiteny misy mahita misy ny tsy mahita fa faly afaka miresaka androany zoma araka ny voalaza teo de nisy ny fandaminana tsy maintsy miaona tsika tsy maintsy miresaka tsika fa aza mananareo eny ary Andriamatoa solombamboaka tsika moa zany everina fa raha ny aloha hevitra ho resana de maromaro efa miezaka ihany mizara reo vaovao zay tsara ho fantatra tamin'ny fanombohan'ny fandarana teo eo mpiandrasana amin'ireo vaovao mety ho mafantsika indrindrandrindra nytony resaka kisambosambotra tony fa ho hitantsika eo moa zany ny zay mety tena ho toeny makaiza sy makaiza mifandehan-draharaha rehetra zany ho an'ny eto Madagasikara moa zany hoe tena ahoana satria vao manomboka zany ny fitantanana ho an'ny 5 taona manaraka indray de efa mahititsika tranazavatra ohatran'izao de ataoko hoe raha tanoany amin'ny 5 ve sa fa 9 ny volana Desambra tanoany ny fianianana na ny investiture natao amin'ny filohan'ny Repoblika isika izao zany androany fa 13 ny volana Febroary zany efa teo amin'ny 2 volana teo eo zay fa nitsanganana le gouvernement indray zany de efa tanoany amin'ny andro maromaro manodidididina ny 7 andro anoany ve nalatsaka kely ve ilay fitsanganana le gouvernement fa raha raisiny zay andro zay manoloana n'le fanamby 100 andro mahazatra tsy haiko moa te izany namorona n'ity hoe 100 andro ty sy hoe avy aizy io 100 andro de lasa manolotra n'lay hoe fanamby 100 andro le hoe zava-bita ao anatin'ny 100 andro le fitondram-panjakana tamin'ny alakamisy erintsika député Mamy Rabendrina de niteny an'izay ny amin'ny hoe ahoana ny fomba fijerintsika n'ity 100 andro fitondram-panjakana ity satria tao anatin'ny filakevitry ministra dia misy andreo everina fa programa 100 andro ny faritany zany filakevitry ministra izany de rehefa indray zany tsika mba nijery ny hoe inona ny zava-boalaza n'le filakevitry ministra zay nitanterahana ary voaraintsika tamin'ny afakomaly zany hoe tamin'ny alarobia ny votoatiny zany conseil des ministres zany de mbola miresaka amin'ilay 100 andro ihany zany filakevitry ministra zany matosy olo-mamoaka ka
tsika moa tam'nylaka misy de nyteny hoe etriny hoe be da be le zato andro resana sy le programma fa lasa ihany le zato andro fa ohatrany tsy mahita misy tsika hoe inona le zavatra misongadina am'le zato andro am'le zavatra vita am'lay nampanantenaina am'ireo heverina fa tena tokony ho tanterahana fa raha ny zava hita aloha am'izao fotoana izao a de mifahampotehana fahasaranana ary ilay fahadisom-panaitenan'ny vahoaka eny amin'ny sehatra maro samihafa andriamantoa solomamoaka zato andro ozy fa ny ro inona moa nentomboana izy ity de miverina kely ny fahatsiarovako fa io zany a mbola vokatry lay fakatahaka tsy miainga avy any am'izay tena fototry ny resaka sy ny fomba fiasa fa nentomboan'ny zato andro a raha tsy diso fitadidiko faniry tamin'ny fotoana nitondran'ny filora valomanana de nisy le natao hoe RRI matadidy zay faniry rapid results initiative de nyainga teo zany a fomba fiasa io a méthode anankiray io fomba fiasa mba hananana fahamatorana sy hananana précision eo amin'ny fahazona vokatra vokatra aingana zay ny dika le rapid results de ny ferana tam'izany fotoana zany hoe ao anatin'ny zato andro hoe zany no hitadiavantsika le vokatra aingana de misy ny fanomanana an'izay dingana zay zay fomba fiasa zay izay arahana baiko arahana toromarika de arahana fanatanterahana le asa misy toromarika miainga mialoha le ngany le zato andro fa zay le teneniko hoe lazaina taloha fa tsy nety zany zavatra zany fa zao a mbola porofony ilay fitondram-panjakana fa nety ny fomba fiasa tam'izany de anaovan'ny copie coller kanefa copie coller tsy mandeha am'izay izy fa raha milaza izy hoe am'izao hoe mila vokatra ao anatin'ny zato andro efa ty am'y faefapolo andro izy vao milaza le izy ary mbola misy tany saina maro be foana isaky ny filakevitry minisitra filakevitry minisitra farany teo zao mbola hoe namme toromarika asa moa inona le voambolana nampiasainy teo sorodalana ny filakevitry minisitra afako maly iny hoe nanome sorodalana ndray ilay filohan'ny repoblika ny amin'ny fomba anatanterahana sy makasika ny fanatanterahana an'ilay zato andro de eo zany a mikonikonina daholo ireo tompona andraikitra ny fahefanam-panatanteraka misy azange mbola tsy tafatsangana akory nasitsika resaka teto momba ny secrétariat d'état zay tokony ho tratran'izany satria anisan'ny fanontaniana mipetraka mahakasika an'ity secrétariat d'état ty na ny secrétaire mpanjakana de hoe aiza ho aiza ny tamberina andraikitra sy ny fangaraharana amin'ny asan'io secrétariat d'état io rehefa tafapetraka io zay mandraky ty andro a mbola tsy tafapetraka kanefa tsika mahita hoe ilay zato andro de tokony miatra am'ireo tompony andraikitra rehetrarehetra reo mbola tsy tafapetraka akory zany le rafitra de efa takina lay zato andro na le rafitra ny taraika na le mpanomean'le toromarika no tsy manaraka lojika amin'ny fanatanterahana le izy de eo lay resahako hoe ilay resaka secrétariat mpanjakana izay tsy mbola tafapetraka hatram'izao dia misy zavatra tsy azo sarahana amin'io fikasana metraka an'io rafitra io ny ao amin'ny resaka redevabilité ny tamberina ndraikitra sy ny transparence na ny fangaraharana eo amin'ny fomba fiasa manapirofo ny zava-misy fa tsy misy ny drafitra tena vonona hoentina mampandroso ny firenena indray mandeha indray zany a mandavo avao ty fa mbola tsy misy lizy azay angambany na tonga ny fiarahamon'ny pirenena faniry fa fiarahamon'ny pirenena nangataka fanajanonana ny fametrahana an'io rafitra secrétariat mpanjakana io faniry a nisy fanambarana nataony zareo nisy maromaro izy nanao sonian'izay fanambarana zay nangataka hoe tsy misy ilanan'io fa lasa mampifanjevony raharam-pirenena io tsy ahitana zay tompona andraikitra io ifaniliana andraikitra io fa indrindra anakorotana ny fomba fiasa efa misy io tsy ahitana zay marina eo fitantanana raharam-pirenena ka dia nangataha zareo fiarahamon'ny pirenena ny
ny fanajanonana na fampiatona ny fikarakarana ny fametrahana nyo rafitry ny sekretary-mpanjakana io fa iverina am'la zatoandro tsika de hoy ateo hoe afako maly alaroby tamin'ny filan-kevitry minisitra de mbola namoaka soro-dalana ho an'ny fanatanterahana n'lay zatoandro le filoham-pirenena lay soro-dalana de toy ny tena hoe misy drafitra arahana mihitsy lay fanampanatanteraka eo amin'ny fanatanterahana ny asany dia miandry anefitsika hoe inona zany ny tany sainao ifaniry lizy raha tsy diso isaky ministera mahatonga n'lay minisitra sy le tompon'andraikitra isanambaratonga eny anivo ministera hanao tao foana de mamorona zavatra enjehana ao anatin'ny zatoandro fotsiny zay zavatra tsy misy idirany amin'ny amehana misy ato amin'ny firenena de mamoaka indray lay tsy fahaizana mametraka ny priorité na izay everina fa maika eto amin'ny firenena resahana any anatin'ny politika mpanjakana ny hoe misy amehana any amin'ny lafiny sosialy ary ezakazaka ny fitondram-panjakana anao an'izany eny hatramin'ny faraparan'ny mandaty eo aloha azy kanefa ny ministera anankiray ohatra de miezakazaka atao anatin'ny zatoandro hanafoana asa eny anivon'ny asa-mpanjakana ohatra zany zany ny zavatra misy zay le teneniko hoe ilay teren'lay soro-dalana sy le toromarika zay tsy misy fototra iangana ireo tompon'andraikitra isanambaratonga any amin'ny fahefanam-panatanteraka de mamorona zavatra atao everina ho vita isy visibilité ao anatin'ny zatoandro na de mifanohitra amy zava-misy ato amin'ny firenena mifanohitra amy zava-misy ara-toekarena mifanohitra amy zava-misy ara-sosialy mifanohitra amy filana maika amy fiainam-bahoaka sy amy raharaha-pirenena am'izao fotoana zao de izay le mahatonga atsika am'resaka inona ary ty zatoandro ty tamin'ny herin'ny omaly a de nametraka fanontaniana za ty andro manomboka rovina izy ty zany indra satria tam'izany fotoana zany a de efa hita hoe ohatrany isaky ny misy conseil des ministres de misy fanombohan'le zatoandro fa tonga ny afako maly de mbola oatra ny voananomboka afako maly indray le fametrahana an'le zatoandro aleo azava mihitsy raha te ametraka an'izany fomba fiasa zany nareo fomba fiasa ampiasain'olona metodika zany fomba fiasa ampiasain'ny olona mahalala azy zany fa tsy hoe eninao le izy a de lasa ianao tonga ho atsaina fotsiny de amironana toromarika mahakasika an'le izy a tsy fantatra ao akory hoe inona ny zavatra miandry ao anatin'izany fa ny zavatra tokony hofantarina voalohany de niteboka iaingana am'lay zatoandro ary midikan'iny ange misy endrika fifaninanana anatiny iny eo amin'ny tompon'andraikitra isaky ny sehatr'asa kanefa omenao fifaninanana ny fotoana iangana tsy mitovy ny toerana iangana tsy mitovy ary ianao a isaky ny herinandro de milaza foana fa manomboka le zatoandro de zay no mahatonga atsika gaga hoe aiza le zatoandro no manomboka inona ny dikan'le zatoandro dia raha miresaka tsika amy zavatra hafa anisan'ny fametrahana tokony anaovana an'izany fomba fiasa izany mantsy ohatra no hoe misy zavatra anankiray ataotsika hoe ngeza be ataotsika hoe mahakasika fiainam-bahoaka mihitsy a ohatra fotsiny raha tsy resaka afa-tsiny eto amin'ny mbola iresaka an'izany angamba hotsika rehefa aveo faniry tanàna Antananarivo firy andro zay tsy nisy mpitatana ny tanàna Antananarivo nandritry ny fotoana zay na minisitra an'lay ben'ny tanàna zany hoe niaraka ny gouvernemanta zany nitsangana de ny tanàna Antananarivo tsisy ben'ny tanàna reny vohitry Madagasikara zany reny vohitry Madagasikara zay efa tena tafahitsoka lalina any anaty olana isan-karazany indrindra eo amin'ny lafiny fivezivezen'ny mponina fifamoivozana zany eo amin'ny lafiny fidiovana sy fanadiovana tafiditra ao anatin'izany moa ny fitantanana ny fako eto Antananarivo zany zao ny tokony lay mpitondra fanjakana mihitsy ny tokony mametraka an'izany tsy ilana herinandro akory zany rehefa nandray ale fanapahan-kevitra ianao hoe esoronao ao
le tompona andraikitra eny e na de nambijanona teo azange moa iny fanirina na mbola nomena andro tsy fantatra hoe firinjato andro ary iny tsy nanova zavatra fa mato nisy ilay fanandraisana fanapaha-kevitra teo amin'ny fitondram-panjakana de tokony efa hovonina tamin'ny mesure d'accompagnement mba tsy isy fahabaka toerana eo amin'ny fitantanana ny tanàn'Antananarivo sy averitsika fa renivohitra Madagasikara ary malaza amin'izao fotoana izao fa ny tanàna faran'izay maloto indrindra aty Afrika. Itsika moa nesaka momba n'le hoe fanambarana zay nataon'ny firaisamonim-pirenena teo nisy olo mamoaka Mambrabendrina raha tofaly ka voninao lay fanambarana raha toka hita faly moa zany de vakitsika lizy rehefa aveo satria dia nilaza amin'ny fomba fahitany zava-misy iainan'ny firenena ihany koa ireo mpikambana eo anivon'ny fiarahamonim-pirenena raha ny ato amintsika ato aloha zany zay mezakitsika zany hijery an'ireo nanao fanambarana tao anatin'izany dia CCOC ao anatin'izany ny ONG lalana iza koa MC Statao le de hoanina itsy de Ivorary de ONG misy izy ty Ravitsara reo zany niaraka nanao an'le fanambarana ny votoaton'le fanambarana de hoe mba tena isy fiantraikany miabo amin'ny fiainan'ny olom-pirenena ny ariary iray miala amin'ny volam-panjakana ho amin'ny fampandrosoana lovain-jafy sy iraisan'ny rehetra izany. Matoa manaitra amin'ny atrangan-javatra tahaka an'izany fiarahamonim-pirenena dia mahatsikaritra zavatra izy ireo. Ny asan'ny fiarahamonim-pirenena manko dia anisan'ilay mpiserasera eny anivon'ny fiarahamonina, anisan'ny hoe pitsikera fa anisan'ny mpitondra sosikevitra ihany koa ary mampaneny lakolosy ary arofanina ihany koa zany satria ny fiarahamonim-pirenena manana an'ilay statuany izay mitondra an'ilay fomba fijery izay manelanelana ny vahoaka sy ny mpitondra fanjakana izany. Ka zava-dehibe ny tahaka izao satria ny fanesesina an'io hevitra zany fiarahamonim-pirenena. Fantatsika efa nisy fiarahamonim-pirenena tamin'ny herinandro iny député Mambrabendrina manodidina 7 isa-tany hoany ny resaka ny fiainan'ny firenena amin'ny akabeany ary indrindra ny tontolo mpifidianana ny resahana izy ireo. De ity indray zany ary magaga isaky manao fandarantsika député Mambrabendrina dia mitotona foana fanambarana ny fiarahamonim-pirenena. De reto indray zany misy fiarahamonim-pirenena indray manaitra zany ary milaza amin'izay hoe tena tokony misy redevabilité amin'ny ariary mivoaka amin'ilay volam-panjakana zay tokony isy fiatraika miabo plus makany amin'ny vahoaka zany. Fa izy ireo ihany koa nanana fomba fijeriny manoloana indrindra amin'ireo fametrahana zany institution na hoe départementé. Ny institution moa zany mazava ho azy ny eo anivon'ny gouvernementa fa ireo département de ntsindrina izy ireo tao anatin'ny teboka voalohany hoe fifandrifin'ny andraikitry ny ministera sy ny sekretera mpanjakana. De raha vakiko le izy de hoe to mifanitsaka ny andraikitr'ireo ministera sy ny sekretera mpanjakana ary tsy mazava ny tena mahasamihafa azy ireo. Azo raisina ohatra ny fikasana hametraka sekretera mpanjakana ny ainy tanora sy ny ady amin'ny zava-mahadomelona ary ny sekretaria mpanjakana momba ny varotra sy ny fantsifana na de efa samy amperinasa aza ny ministera ny tanora sy ny fanatanjahantena ary ny ministera ny indostria sy ny varotra. Niresaka an'izay tsika député Mambrabendrina tamin'ny herinandro lasa hoe inona tokoa moa ny amrona sekretaria mpanjakana fa efa asa fataon'le ministera zany fa de gakotsika de ito moa zany manaitra ary mitanisa an'izao trangandravatra izao zany ny eo anivon'ireo fiarahamonim-pirenena. Izy ireo zay milaza ny amin'ny hoe mipetraka fanontaniana mipetraka amin'ny fanontaniana mikasika ny voalohany fizarana ny andraikitra, faharoa de hoe tambiherin'andraikitra iza ny tokony hanao tatitry ny fahatratrarana na tsy ny vokatra nandrasana, ny ministra sa ny sekretaria mpanjakana. Fahatelo de hoe vola fanampy ny holanina amin'ny fampandehanana ireo rafitra mifanindry andraikitra ireo na de efa tsapa aza fa tokony hanangona sy anome lanja kokoa ny loharano-karena anatiny ho an'ny sehatra sosialy ny fanjakana ka isy fiantraikany maharitra amin'ny olom-pirenena.
manahira ny tiraharaha ty député membre Bendrina rehefa miresaka an'le 100 andro zany tsika de tafiditra ao anatin'ilay 100 andro ny adevitra le hoe fa maninona ny 100 andro tsy mety teraka reo sekretariam-panjakana fa maninona ny 100 andro tsy afaka manendry PDS hitatana an'ireo toerana banga indrindra Antananarivo renivohitra ny fitondram-panjakana ary maninona ny 100 andro mbola miodikodina tsy afaka manome araka ny tokony ho izy an'ireo heverina zany fa tena asa maika tokony hivaingana makany vahoaka le fitondram-panjakana dikan'izay député membre Bendrina de zao soratra ihany fotsiny lay voasoratra ao anatin'ny filakevitry minisitra fa sarotra ny anatena sy eritreretana fa tena ano zavatra le fitondram-panjakana de manaitra zany fiarahamonim-pirenena asa moa fa rehefa ohatran'izao tsy hita be ny ihany na mandray na tsy mandray le fitondram-panjakana fa itsika moa zany ao anatin'ny fandarana de hoe sady fizaram-baovao izy no mifanitsy tamin'ny fanadiadiana sy fandalinana nentsika tato anatin'ny fandarana député membre Bendrina raha mbola misy anampiana an'izay ny amaranako ny loha hevitra raha iny angamba de ny hoe ny tokony apetraka de isika no ametraka fe-pitoana satria raha tsy zany ange tsy hanomboka mihitsy le 100 andro faniry tokony apetraka hoe vitan'le fitondram-panjakana ave vitan'le lehibe ny mpanatanteraka ave ny mametraka tena drafim-panatanteraka drafim-panatanterahana miampy mari-drefy sy fem-potoana mazava ny zavatra tiany atao ilay inona moa filaza azy plan de mise en œuvre ny PGE mantsy ndresantsika teto ray volana lasa ro tokom-bolana lasa dia zavatra ambangovangony fotsiny fa tsy misy famaritana mazava tsisy précision ny am'izay andrasana vokatra ao anatin'le izy nefa tokony miainga avy amin'iny no ahitana hoe volana zao volana faharoa volana fahatelo taona fahaefatra taona fahadimy reto ny vita zay no nahatonga an'le hoe traika efa nyty fitondram-panjakana ty ihany no hoe rehefa nanao ny plan de mise en œuvre ny PGE tamin'ity mandat izy de mbola le vely rano 3 tany amy 5 taona lasa ihany angeny ny angany ary mivakitsika teto ny sombony mbola le plan mbola le vely rano 3 ihany ny angana zay midiky zany fa efatrany amy taona 5 sy 4 no tsy nisy drafitra ny fomba fiasany reto mpitondra fanjakany reto fa raha nisy drafitra tokony efa nanjavona daholy ireny vely rano 3 reny tokony efa vita talohan'ny taona 4 sy 4 daholo reny fa mbola sahan'le fahefanam-panatanteraka no nilaza tao anatin'iny plan de mise en œuvre ny PGE iny hoe mbola mifototra am'le vely rano 3 ihany ny asa ho atao am'ty mandat anankiray ity de raha zay no midika fa raha iandry an'izay zany tsika raha ho adika atsika zay fomba fiasa zay am'ty 100 andro ty isan-kerinandro misy 100 andro vaovao faniry de azo antoka mihitsy zany de ho lasa ihany le 100 andro voasoratra zay voasoratra fa tsisy zavatra misongadana sy mivaingana zany ny fiainanao raha malagasy moa mireraka sotrotraka ao ambadika zany rehetrarehetra zany fa atao anatin'ny andrasana an'le 100 andro sy ny vokatra de ny vaovao ihany koa tany ivelany tany député membre Bendrina dia nisongadana indrindraindrindra tamin'ity herinandro ity ny raharaha mikasika laika taleny kabinetra teo aneviny fiadinan'ny repoblika zay mpiara-miasa sy olo-matoa mpanolotsaina talohany Andry Rajoelina dia ramatoa Romy Andrianarisoa zany ny vaovao moa zany araky ny efa nitaterany rehetra azy de hoe voambara zany tamin'ny fitsarana tany Londres tany fa meloka ramatoa Romy Andrianarisoa ary Andriamatoa Philippe Tabeto zay mpiara-miasa amin'ny Romy Andrianarisoa de efa niaiky fa meloka tamin'ity raharaha ity de eo anelanelany fa 20 sy 20 ny volana marsa no iandrasana zany ny didim-pitsarana mikasika ny sazy ny izy menada zany Andriamatoa Solomavamboaka membre Bendrina mino fa nanaraka akaiky ny vaovao iny ianao raha teo anatin'le vomera ho an'ny tena fanjakana tsara tatana fahadiovana sinsisa eo anivon'ny anteny meram-pirenena tsy hoe vomera moa zany fa questeur zay manana zay antsoroka didy izay zay eo ambaniny andraikitra zay asahanao moa zany
petsaka ny ady hevitra momba izany raharaha izany fa ny zavatra nahatsikaiky ndraindray mahatsikaiky fa ny zavatra nahavariana ihany koa nefa de hoe maika nanao communication le mpanohana an'le fitotram-panjakana hoe tsy nisy ny diran'ny filoham-pirenena iny ohatrany hoe afakafaka teny le filoham-pirenena araka ny fomba fijerin'izy ireo fa niaiky zany zareo hoe tena nisy le raharaha fa tsy miforoporonina le raharaha fa nitao ambadiky le ady hevitra rehetrarehetra zay nampisavoritaka ary nitarika fahafambaraka de ohatrany hoe nodina falina tany ambadika tany fa maika iaro an'le filoham-pirenena le mpanohana an'le fitondram-panjakana tsisy nidirana izy de bete mamyrapenireny eo mihitsy ny olana satria isika hatramin'izay de nandray an'ity raharaha ty ho tena raharaha mahakasika amin'ny firenena satria tompona ndraikitra ambony teto amin'ny firenena aperinasa ho voakasika ary faefany ny mpitondra ny firenena no voaresaka tao anatin'le izy tompona ndraikitra satria taleny ny kabinetra ny fiadidiana ny repoblika zany hoe raha misy ny olona manarakaraka amin'ny filohan'ny repoblika ao andapa ao amin'ny fanatanterahana ny asa andavanandro de zany taleny kabinetra izany dia mahakasika ny raharaha-pirenena amin'ny akapobeny satria taleam-perinasy io ary resaka fanomezana alalana hitrandraka aty amin'ny firenena malagasy ny resaka eto zany hoe faefany ny mpitondra fanjakana faefany mihoatra ny 100 raha amafisitsika ny fitenenana de zay ny mahatonga atsika nanaraka akaiky an'tiny rehefa mitena hoe isika de ny vahoaka malagasy amin'ny akapobeny naiza misy azy raha zao tontolo zao misy an'ireo malagasy mila ravinahitra anyvelany fanao fotoana tany Londres mihitsy anaraka fotsiny an'io fitoam-pitsarana io satria tena mahakasika fiainan'ny firenena io mahakasika ny fahefan'ny mpitondra fanjakana eto Madagasikara io dia zay ny nahatonga ny baraingo nipetraka foana na ny fiandrasana ny hoe izavy no tafiditra ao anatin'io resaka io nen'le raha matole taleny kabinetra iny aloha zao no vita amin'ny ampahany ny raharaha-pitsarana fa isika dia mihevitra fa rehefa mbola zoina io raharaha-pitsarana rehetrarehetra io de mbola maro ny zavatra hoeno ao anatin'io tsy isika no nitory fa lay orinasa zay voakasika ary tena ny saorany fitsarana ny tompona andraikitra tany a Londres mihitsy tany amin'ny fanjakana anglisy tany ny fahasahiny ny mpitory tamin'izany fotoana zany de rehefa enitsika raha ny vaovao ny aminy hoe aona moa ny ilazana azy coupable zay fanapahan-kevitra hitany teo anivon'ny fitsarana hoe meloka Ramatoa Andrianarisoa na dia nilaza foana ary izy fa tsy meloka hatramin'izay de ny tena nanaitra faniry androany teny andalana rehefa eny andalana moa de mieno rehefa eny ambonin'ny fiara zany mba afaka mieno radio de mieno vaovao amin'ny RFI eny andalana de voaresaka tao ty resaka ty androany maraina omaly maraina azafady voaresaka tao no hoe rehefa nandeha lay tao anatin'ilay fitoam-pitsarana de nilaza Ramatoa Romy Andrianarisoa hoe je n'ai jamais demandé de paiement pour moi-même azotsika jerena amin'ny roy misy ny RFI zany fa nanaitra ihany zany satria PTB no azo andraisana an'izay fehezanteny zay azotsika adika amin'ny teny malagasy tsotra hoe tsy nangataka fandoavam-bola ho an'ny tenako manokana mihitsy zay no azo antika anazy amin'ny teny gasy malalaka fa azotsika trandrahana lay fehezanteny ahitantsika hoe nisy zany ny fangatahana paiement no vary amin'ny nanana kely indray tsika fangataham-bola fandoavam-bola fangatahana fandoavam-bola nisy zany le izy io fehezanteny io zany de azo ilazana fa niaiky le Ramatoa fa nisy fangatahana fandoavam-bola na amin'ny endrininona io na amin'ny endrininona fa efana olo-tsotra ve zany olo-pirenena tsotra fa efan'ny taleny kabinetra ny fiadidinan'ny repoblika ve ny fangatahana fandoavam-bola
misy rafitra ny fitondram-panjakana, misy tompona andraikitra zany a ataontsika hoe ndresako tao famoahana ny autorisation fa azon-dala hitrandraka anjarany gouvernementa de ao anatiny zany ny fepetra isan-karazany, misy ministera voakasika ao anatiny zany fa tsy ny talen'ny kabinetra no mitako vola eto nefa le talen'ny kabinetra rehefa eniko fehezantena io de taitra dozy hoe miaiky zany le olona ankolaka fa nisy ilay fangatahana vola fa lazainy fa tsy ho azy le izy de azo adika koa azo ametrahana fanontaniana ho anizy ary zany le izy. Tao am'ilay filazam-baovao malomaraina tsy nisy laza hoe zay toy le izy fa mipetraka fotsiny zay fehezanteny zay am'teny frantsay moa mazava ho azy lay vaovao amin'ny RFI zay laza zay hoe je n'ai jamais demandé de paiement pour moi-même. Zay manaitra atsika zany de midiky zany fa ratrandrahany zany fehezanteny zany mino afa-tsy isika no andeha ilaza ny tokony atao sy ny tsy tokony atao fa midiky zany a fa mbola betsaka ny varavarana misokatra ny am'ty fanady adiny ty faniry averiko fa isika de resy lahatra fa ny firenena malagasy ny voakasika am'ty vola mandavitrisany amandavitrisany no voatonontonona ao anatin'ity ary tompona ndraiky mpanjakana mahagaga araky ny resaky faniry teo fa ny mamay ny mpitondra fanjakana de ny hoe io araha fa tsy voakasika le filoam-pirenena tsy voakasika izy tamin'iny afako maly iny fa nahoana no tsy sarotiny ilay mpitondra fanjakana ny amin'ny hoe inona zany ny tokony atao tokony mpitondra fanjakana mihitsy tokony fanjakana malagasy angefaniry no mitory any am'zay instance ahafahana mitory satria manala baraka ary tadiditsika ny tantara fa voasambotra io raha matotalen'ny kabinetra io de ny foanana tamin'ny alalana noty aloha mahatalen'ny kabinetra azy de rehefa nresaka tetotsika nikororoatsika teto le izy hoe tsy mety io fomba fandraisana zay vao nandray fanapaha-kevitra teo anivon'ny filan-kevitra minisitra ny fitondram-panjakana ny dikan'izay namotsitra tsy niaro an'lay ramatoa lay fitondram-panjakana de tany a de efa niteny tam'izany fotoana zany hoe ny voninahitry ny firenena mihitsy no voakitikitika ao anatin'io afera io raharaha anankiray io ny fiandrianam-pirenena mihitsy no voaresaka ao ny tompona andraikitra rambony eto amin'ny firenena mihitsy io ramatoa io no migadra sy voasambotra any an-tanin'olona any ary raha ohatra ka tsy nitokin'ny fitondram-panjakana io ramatoa io tonga de niasorony avy hatrany midiky zany fa niahiahany io ramatoa io tonga de nanameloko an'io ramatoa io koa zany ny tompona andraiky mpanjakana amiko tokony mitory zay tokony hotoriana na io ramatoa io ihany aza ny fitondram-panjakana noho io zavatra rehetrarehetra io raha tsy nisy zany ny fifandraisana teo amin'izy samy mpitondra fanjakana nandeha nysolatsolana rehetra tany zany io ramatoa io nitondra ny titrany ny andraiky ny amin'ny talen'ny kabinetra azy a de nangataka paiement zay le voalaza amin'ny fifampiresahana ny amin'ny fahazona alalana hitrandraka eto Madagasikara amiko faniry a ny fanjakana malagasy a manomboko zao tao arinan'iny didy ve ny ilazana azy a iny fanapaha-kevitry ny fitsarana farany asa fakomaliny sa tamin'ny talata de ny fanjakana malagasy a tokony mametraka fitoriana am'izay satria ny firenena malagasy ho voakasikasika ny voninahitry ny firenena voatonontonona ny fahefan'ny mpitondra ny firenena no voakasika ao anatin'io resaka indrindra ny androm-panjakana fahefana mpanatanteraka voalohany fiadidinan'ny repoblika adidin'ny fitondram-panjakana ny mametraka fitoriana ny amin'io resaka io zavatra tsisy dikany ariara mizakazaka mifampitory sika maika fa mahakasika ny firenena mahakasika ny are-pirenena mahakasika ny kolikoly lazaina fa miezaka iady amin'ny kolikoly zany no lazaina anatin'ny PGE 2024 iny lazaina fa omena vahana
iady amin'ny kolikoly ady amin'ny kolikoly zay efa nandeha hatramin'izay fa vao mainka mitsotsorika le firenena amin'ny resaka kolikoly fa zao ny fanararotana fampisehoanany zany tena fomba fijery tena izy zany raha ohatra ka tena marina ny mpitondra fanjakana eto Madagasikara. Ia de ny vaovao moa mandeha be izy ty hoa araka ny nambara omaly tamin'ny fandarantsika rehefa niaraka ny solombaoaka Todisandriamampandry de hoe mbola mety hisy feno vao ihany eny an-dalana eny satria tsy maintsy misy trangan-javatra foana mandeha zany zany mafy be anie zany hoe tompon'andraikitra miodikodina zany nefa miteny fa hoe antsy meloka fa fitsarana mahitanao meloka raha ny fanazavana matofany erisoerinaivo de hoe ambanimbany kokoa zany ny penina zany na ny sazy ho an'laya olona zay nyteny hoe manaiky fa meloka fa ho an'le olona zany zay tsy miaiky fa meloka na hoe non tsy coupable ahako kanefa tondroin'ny fitrarana rehefa aveo hoe coupable meloka ianao de mavesatra ny sazy zany zany raha ho azy mena-da manokana zany de samy hafa ny sazy ao anatin'ny tiraraha ty ary rehefa mbola mandeha lavitra be io raha io am'le teny nambara sy ny sisa de mety hipongatra zavatra marobe de iny vaovao tamin'ny RFI tamin'ny omaly reny ny solombamoaka ny Madagasikara mamirabenireny iny zany dia samy mitsakotsako an'iny tsika menakavy ny aminy hoe tsy nangataka vola ho an'ny tenako manokana de ho an'i zara ho an'ny Philippe Tabito ve sa mbola misy partenaire hafa na associé hafa sa mbola misy deo ataotsika hoe collaborateur hafa tany ambadika tany niara-ny asa tamin'ny Ramatoro Mendrenarso sy Philippe Tabito eny ny fanazava-kevitra raha matofanirosoerinay moa tamin'ny tiraraha ty zany de mazava misy tamin'ny vidéo nataony nanonona karazan'olona anaran'olona maromaro i Ramatoro Mendrenarso mametraka fanontaniantsika fa tsika moa zany hatreto zany de mbola tsy afaka manamarina ny aminy hoe inona sinona l'izy fa miandro ny fivoarany vaovaontsika eny are maraparana ny adevitra tsika député Mamy Rabenirina zay fa maraparanana ny adevitra zay de mazava ho azy fa tsy maintsy mifantoka foana tsika ny amin'ny hazakazaka mandeha any amin'ny fifidianana manakaiky vahoaka zany fifidianana manakaiky vahoaka zany zay efa manomboka voarain'ny olona am'izao fotoana izao indrindra mpifidy reo zay efa voasoratra anarana reo zay mbola tsy voasoratra anarana ireo zay latsaka zany hoe efa voasoratra fa latsaka na hoe tsy tafiditra tao anatin'ny listim-pifidianana na ireo zay vao ampitaona teo anelanelany fanatanterahana ny ralina no tena atsona mafy mihitsiny zany ho sary-piaro ary hivonina hiatrika ny fifidianana solombamoaka sy bentanàna ho avy eo ny akaiky indrindra hoy aho ary araky ny resahana sy vetesitsika tao anatin'ity fandarana ity de ny fifidianana solombamoaka ho tanterahana fa 7 volana me ho avy izao isika moa hatram'izay de efa nyteny foana ny amin'ny tsy fifidianana ny fifidianana raha tsy tomomba na tsakany sy andavany ny fikarakarana mialoha mandritra ary ao aoriana ny fifidianana fa ho an'ny fikarakarana mialoha dia tsiry listim-pifidianana ihany tsy ny resaka fametrapetrahana reo mpikambana eny anivon'ny birao fandatsaham-bato irery ihany na hoe ireo raitsa mangaika ny senisy ireo fitaovana entana iantrehana zany fa reo atota-taratasy samihafa zay tsy maintsy raisina eo anivon'ny fitondram-panjakana no mampanakery izany fifidianana izany de lahy didim-panjakana miantso mifidy androtsabato andatsabato amin'ny fotoana anatanterahana ny fifidianana ny convocation des électeurs zany sy ireo didim-panjakana mametra ny antobola sy ireo pitsopitsony samihafa tsara ho fantatry ny kandida am'ireo antota-taratasy zay ilaina sy takina izany efa voaka ny didim-panjakana maro samihafa efa ndresantsika teto zany fa everitsika andriamatoa solombamoaka Mamy Rabenirina fa tsara ho fantatry ny vahoaka hatrany ny mahazava-dehibe an'ity fifidianana ho atrehana tsy hoela ity indrindra ny fandaminana ny aminy hoe anisany hampahombiazana ny tolona zay natao ny fahazona maro anisa eo anivon'ny antenimera pirenena député Mamy Rabenirina ao anatin'ny fiomanana tao miteraka am'izay fifidianana zay solombavam-bahoaka zay isika am'izao fotoana izao no mahasamihafa n'ity fifidianana ity dia misy tsy toy ny fifidianana solombavam-bahoaka
andavanandro ataoko hoe andavanandro hafahafa faniry le miteny andavanandro fa atram'izay izay mifaninana fotsiny zay ahazo maro anisa ao anatin'ny anteny miram-pirenena de ao vo mahita hoe atao inona le maro anisa fa ho atsika tianivony fanoerana am'ty indray mitorako ty dia miomana aka ny maro anisa hakana ny fahefana hakana ny fahefana amin'ny alalan'ny fampiarana ny lalàna velona zany lalam-panorenana ary zay no mahasarotra sy mahasaropady an'ity fifidianana solombavam-bahoaka indray mandeha ty zay no mahatonga ny fahasarotana eo amin'ny fijerenany ataontsika hoe formule zay hiatrehana azy fa ity tsy afaka manao erreur tsika na de kely fotsiny aza ao anatiny ary zay indrindra no mahatonga ireo fitadiavana hoe izavy no afaka miombon-kevitra izavy no mitovy fijery izavy no mitovy tanjona fa na misy na de kely fotsiny ara tsy hitoviana de efa tsy mety ny tanjona misy ny foezaka misy ny eo atenatenany fa misy ny lavitrezaka de ny tena hoe amerenana n'le firenena ao anatin'ny fanarahana ny lalàna sy ao anatin'ny zotra makany am'le tena fampandrosoana sahazan'ny vahoaka malagasy sy ny firenena zay lay tanjona ao anatin'le izy dia atram'izao tsika mbola mifampizaha toetra alao tsy afeniny zany alao tsy mifampiatsara velatsy fa mifampizaha toetra impanao politika samy miainga avy any am'izay baziny tany samy miainga avy any am'izay fotompisainany tany samy miainga avy amin'ny faharesen-dany samy miainga any amin'ny ideoloziany fa rehefa tonga amina teboka anankiray eo no ahitana hoe iza no mitovy fijery iza no tsy mitovy fijery ary zay mahatonga atsika malina de malina ao anatin'le izy fomba fitentsika malagasy no hoe ny firaisankina no hery ary ny hananana tanjaka sy hery ahatratrarana zay tanjony zay no mahamay atsika de zay no mahatonga atsika mitady hoe atraizara ny isiny tena firaisankina io a mahafahana mandatratrarale tanjona satria tsy afaky ny olon'olona itsony tsy afaky ny iseho mafy be itsony fa mila mijery amina fotony amina maso tsy miangatra sy saina tena mandinika ny amin'ny hoe ahoana no tratrarana le tanjona hoy a misy ny foezaka atao anatin'ny fiatrehana fifidianana misy ny ao atenatenany ao ny antonony izay rehefa tonga ao amin'ilay anteny miram-pirenena de ao ny tena anehoanany zay firaisankina zay misy ny firaisankina mandritra fifidianana fa ilay firaisankina mandritra n'lay mandat mandritra lay legislatura iny ny tena zava-dehibe zay tsy tokony hivaky na inona mitranga ary zay no mahatonga atsika sarotiny mitady azay iendrika hananana ny firaisankina zay dia mahatonga atsika miomana tsara am'izay a efa fantatsika fa raha ty amin'ny fanoerana raha ity anivony atokotiako Madagasikara efa miomana sy efa vonona am'izay fomba iarahana mijery ny hoavin'ny firenena zay ho an'ny tompontsoan'ny Madagasikara ary mino sika fa tsy hoela fotoana koa efa manery ny tetiandro fifidianana iny efa fantatra iny a efa nivoaka iny na dia efa ela zany nandrasana efa nivoaka izy aloha de tsy maintsy atrehana arak'izay faniry de samy miomana am'izay zany tsika rehetra am'izao fotoana izao a mino a fa ny dinidinika sy ny fifampiresahana ny am'ireo toerana rehetra zay misy atsika ifamezivezy atsika de mifantoka am'izay hoe fahazoatsika maro anisa zay ny maro anisa tsy azo raha tsy manatanteraka andraikitra isika safidy isika adidy isika amin'ny fotoana hanatanterana izany ny maro anisa tsy azo raha tsy miara amin'ny famometana antsika ka mandresy reo inona moa zany reo ndeha ataotsika hoe fandrokondrokina samihafa reo mety fandatsalatsana samihafa reo mety
ho fanambanina samihafa sy mety hoe famporisehana atsika misy tsy atanjaka sy tsy ahery hiatrika ity raharam-pirenena ity de tena mampirisika mihitsy fa ilaina ny manao politika ary tsy vitany ilaina ny manao politika fa ilaina ny manaraka ny raharam-pirenena zay miresaka politika eto Madagasikara. Mety ho sahirana ianao amin'ny resaka fiainana andavanandro, hitadiavana sakafo hoanina, hitadiavana asa, mety sahirana ianao mitady vola ahafahana mivezivezy amina saram-pitaterana izany, fa zany dia aza atao sakana mihitsy tsy anarahana ny raharam-pirenena satria efa tena ambivotra dia ambivotra ny maha eo an-tanantsika Madagasikara sy ahafahantsika milaza fa atsika ty Madagasikara ity, ka ny fahafahantsika zany miatrika izany fanamby lehibe haka ny fahefana izany dia ny fiatrehantsika ny fifidianana ho avy izay ho tanterahana amin'ny fahasivy amby roapolo ny volana May ho avy izao ny fifidianana solom-bavam-bahoaka izany. Ia, de fandresantsika rehefa tonga miverina any amin'ny fokotany io lisam-pifidianana io de mbola afaka manamarina an'io tsika ary raha mbola tsy ao ny anarantsika de mbola afaka mamerina manoratra tsara mihitsy tsika hoe tsy ao ny anaranay fa soraty satria misy fanazavana amin'izany hatramin'ny 15 ny volana May ny fanakatonana n'ilay lisam-pifidianana amin'ny alalan'ilay fanavaozana isan-taona ny lisam-pifidianana na ny ralina izany. Ny arretage définitive zany de hatramin'ny 15 ny volana May. Noho izany mila mailo isika, mila mahafantatra sika amin'ny tandrifa atsika tsirairay isan'isany any de nasarodalana ny commune misy atsika aza, nasarahan'ny lalan-dratsy sy sarahan'ny rano samihafa de ataovy ho zava-dehibe zany zay adidy samihafa izay. Ia, de averiko ihany zany ity fanasana ity ho an'ny tima ao amin'ny boribory tamin'ny 15 zay misy fokotany 17 fa isy zany fifampiarabana tratry ny taona raha ampitso sabotsy fa 4 ny volana febroary no anatanterahana zany etsy amin'ny quartier général ny antokotiko Madagasikara na ny foibe toerana ny antokotiko Madagasikara etsy Belera no hanatanterahana amin'izany manomboka amin'ny 10 maraina ny fotoana ary anatrika izany fifampiarabana tratry ny taona izany ny filo maro karavalomanana ho atsika ao amin'ny boriboritany 15 no iantefany zany fanasana izany. Ho avy moa isaky ny boriboritany fa zay aloha zany ny fanasana zay tonga ty amitsika mba hanaovana fanetanana dia noentsitsika tato anatin'ny fandarana zay. Marantsika député Mamorabendrina mety misy ireo afatrafatra samy hafa zay avany aminao indrindra ho an'ireo ponina ao amin'ny distrika Nambodratrimo, distrika Nambodratrimo zay azo lazaina fa tena ao anatin'izay fiainonatsika mihitsy ary maro anisa mihitsy any amin'ireo commune na de sarodalana aza dia lina mihitsy ny amin'ny fahazom-baovao dia mety misy ireo afatrafatra samy hafa zany zay efa ao anatiny zay fandaminana fandaram-potoana ihany koa avy aminao zay vovonana ediny lohany tompona andraikitra voalohany ao amin'izany distrika Nambodratrimo izany. Ny tiako tsindrina faniry de le resaka teo lay resaka lisam-pifidianana satria vita le ralina samy nanamarina tsika fa tao ny anarantsika ho an'izay tao, ho an'izay tsy tao de samy napiditra ny anarany, ireo mifindra monina ho an'izay zay nisorona de nisorona fa ny zavatra misy amin'ny lafin'ny pratika de miverina any amin'ny seny ny lista iny zao any iny zao de atota zany hoe imprimena rehefa ampidiriny seny seziseny ao anatin'ny logiciel daholo ireny anarana vaovao sy ny anarana no isorona zay nataotsika ireny de eo ny tena mila mitandrina fa eto tsika vao tena hanamarina, eo ny tena mila mitandrina fa iverina avy any amin'ny seny tsy ho ela iny lisitra mpifidy iny izay voatonta de eo tsika ny tena mila manamarina hoe voatazonao ve le anarantsika sa tsia, fa eo le ifanomezantsiny rehefa avy eo matsy de tsy eketsika mihitsy ny hoe satria olombelona nanao seziana io de mety ho latsaka le izy, tsika tsy manaiky an'izany ary mba ahafahantsika miaro ny zotsika ao anatin'le izy rehefa miverina avy any ny lisitra iny eo tsika vao tena manamarina. Tam'le ralina tsika napiditra zay tokony ampidirina fa ho avy ny fotoana lazaitsika eto ihany
tsy maintsy mandeha manamarina amin'izay tsika fa tadidio fa raha tsy ao ny anarantsika de tsy afaka hifidy tsika. Zao tsika ao ny anarantsika de afaka hilatsaka ho azy teo hilatsaka, fefa nitranga ho azy any tateriko teto foana. Fa rehefa vita le ralina miverina le impression le izy a, miala tao le anaran'le candidat latsaka, tsy afaka nifidy izy. Ary za tsy mino mihitsy hoe latsadatsaka fahatany fotsiny ny zavatra iny. Fa eo no mahamailo antsika anarahantsika ny iny ty fiarovantsika, ny zotsika amin'ny fifidianana, fiarovantsika sady ny safiditsika amin'izay fifidianana izay. Ho an'ny distrikta Ambohidratrimo manokana, efa mandeha any ny tety andro indray ny amin'ny fionatsika manaraka, manantena fa iona isaky ny commune, tsy voatety aloha ny fokotany 427 atao anatin'ny herinandro vitsivitsy manaraka, fa tsy maintsy ivondrona isaky ny zone sika, de manantena fa miona tsy ho ela somary miazakazaka tsika amin'izany fanatrarana zany tanjona rehetrarehetra zany, fa ho atsika mila averina amin'lohany ty firenena malagasy ty, misaotra manaraka ny fandarana. Eny ary de izay ihany koa no amaranantsika ny fandarana tamin'ity zoma fahatelo amby roapolo ny volana febroary ity zany. De mino zahay fa betsaka no zavatra mba azo nraisitsika ihany tamin'ity famokarana fandarana ity zany. Anisan'ny nomentsika avahana teto ny fiainona ny hevitr'ireo olona avy any ambanivohitra any zay nitateriny namana rafidy teo a, izay avy nitetin'ny distrika sy ny fokotany zay tratrany tao anatin'ny faritra Vakinakaratra izany. Nyresaka ny lafiny ara-tsosialy, ny fiainam-ponina sy ny reo marary sy ny taraina am-ponina ary ny zavatra tena ianja dipasiaranana mandalo zay to raikitra am'izao fotoana zao, fa tsy hoe mandalo vonjimaika fa efa raikitra am'izao fotoana izao dia tansainy tamintsika teto izany. Nisy olo-mamboaka Mamorabendrina no niaraka tamintsika tamin'ity androany ity, ary dia mino izay fa misy ihany koa ireo avatrafatra samihafa zay voaraintsika tandrefin' izany mivatana ny ao amin'ny distrika Ambohidratrimo sy mahakasika sy mikasika ho isika ny fiainan'ny firenena amin'ny ankapobeny. De mirary farany herinandro mahafinaritra antsika rehetra, andalo ny sabotsy sy ny lahady mahafinaritra, ary mirary ihany koa ny avitatsika rehetra ireo vinavinana fandaharam-potoana zany mba ahafahana manatanteraka sy mamarina ity herinandro ity. Mame fotoana indray ny tenako amintsika amin'ny alatsinainy ho avy izao. De misaotra andreo namana teknisianina niaraka tamintsika tao anatin'izany fandarana izany nandritry ny herinandro, ny teknisianina mpianatra rary Tsiksiry Tanjona, ny teknisianina Nisy Androjoso, Rionja, ry Lalaina, ry Faly, reo mpiara-miasa, reo mpanogazety marobe, ary ihany koa reo teknisianina sy mpanentana ary mpanogazety ao amin'ny radio Mata. Makasitraka tompolahy, makatelina tompoko vavy. Veloma tompoko. Veloma tompoko.